Zay zany fikarakarana ny le fit ato amin'ity toerana ity a dia andeha hoentina aterina amina fianakaviana famille d'attente dia zay aloha ny hitondrana azy dia mandra-pahitan'ny famille d'accueil dia hoentina any amin'izay toerana zay aloha le fit dia andeha hoaniny zay dia arao foana ny sary eto amin'ny panisy ny alika. Ka andao arody amin'izay rehefa vita ny fitsaboana e. Fa raha mba sendry ireny alika mandehandeha eny an-dalana ireny ary zareo ireo dia mety hanao ahoana e? Inona no hitsanga? Io ry se mba kisany kely a. Zay mihitsy. Lasa? Lasa. Sotra tompo. Sotra betsaka. Voavary ilay fanontaniana. Tonga soa aty amin'ny lody sy nivy ihany koa i Levi. Tsy voatery hoe olona manan-katao be ny famille d'attente a. Satria raha ny fanazavana dia ireo olona afaka mandray ilay alika mandra-pahitan'ny olona tena hitaiza azy mandrakizay a no antsoina hoe famille d'attente. Izy tsy maleha marary be fa izy tsy afa-mitsangana. Afaka mitsangana izy mbola misy maratra. Maratra ny feany ao midira aloha dia mandrofo e. Dia misy an'io dia mbola tsy afaka mitsangana izy. Tsy hoe ahoana jany hoe. Vorona io. Naona salama. Asa aloha dia hita no anatsika azy a. Ina fa fantatro fa tsy azo inona zao aloha no atao lavitra. Inona aloha no ataontsika lavitra. Zay mbola tiana tondra inona ary aloha fa mbola ivelany zay tondra Ito lena, ito kesika io. Tandreo ino. Ina laina, implanché. inona ny afaka anapiako an'ivo. Dia reto seza, reto tia sorona. Reto akisaka makato aloha. Somebiseby diboka faliana izy mivady ary tena faly tokoa nandray izao andraikitra mavesatra izao. Izy ireo ihany koa dia efa tena manana traikefa amin'ny fitaizana alika raha izao hitantsika izao. Eno ihany ny fahitany lody azy e. Sokatra le feany afatika izy tokony tsotsindraina. Alô fa izy mahay mivadika fa oka zao e. Lafa amin'io tena marina amin'io dia malaky maina mantsy iny raha voarana. Iny andaso fa ambary koa rehefa any. Merci beaucoup le fille. Efa Mantsy ny anarany fa nendray zay tsy fatany. Zay mihitsy fa ana ie. Ka ianao rehefa mikarakara anazy ne dia tiany biby foana. Zao ny atao aminay. Tsy maintsy atao tsikelikely fa ngamo misy zavatra tonga dia vita ambava izy io. Zay mihitsy fa Zay dia tsy misy miverina zany manatra ny lamba Dia sakafo. sakafony dia fanafody. Tsy misy fanafody be atao fa pilina kely zay no hohaniny. Dia karaha ny soratra. Sorana le fery fotsiny fa mba hoe tanana madio zany manositra le izy amin'ny fery. Zay fotsiny. Mandritra ny 10 andro. tsy mila vovovovo le andivana kely anazy napetapetahana azy.
Tonga dia hoentinay daholo. Hoentinay ny compressy ny vitamina dia Tsena rehefa Tonga kely azy miany iny Sakea olona mikarakara mitonona any an-tanàna natao izay mbola anay fotsiny taloha misy zavatra mahatsany ohatr'izany dia fa izay ihany Zany natonga nanananay alika satria alika sy tiany olona ampijaliany olona dia ilainay no malahelo. Tena ankasitrahana be i Lôdy sy Nivo nanaiky nandray any Lefy aloha ary mandra-pay fa andao anareo vetivety ihany koa ary aloha zay raha ny hita dia ambeti-teniko foana hoe sakrifisy be mihitsy ataon'ny zareo ato amin'ny fikambanana manavotra sy manampy ireny alika ireny tsara ary tena anisany manitikitika anany fanontaniana hoe inona Mathieu ny olana mafy setrainareo ao anatin'ity hoe fanaovana asa soa ity Ny olana hoe Mathieu olana moa zany fa hoe ny vava azo hoe tenen'olana matetika zao hoe ohatra hoe fa maninona no biby no avotanareo fa tsy le olona sahirana eny amorony arabe reny dia manarak'izay koa hoe nareo hoe tsisy atao alika masiso ihany itsy aloha hoe vonoina maninona no trotrotrono ohatrany fa minararina eny amin'ny fako hoe mpangalatra alika izay ohatr'izany izany foana matetika no miendrika hoe azony avy amin'olona zany dia nefa izay tsy afaka ny aminay manokana aminay kambana tsy afaka ny kipa masy izay mahita indray satria zavatra mananaina ohatra antsika ihany reny tsy afaka velanay hoe jerena fotsiny eo fa ataonay izay anavotana anazy raha mbola afaka manao izay marina tokoa zany marina zany fa eny e tsy omena tsiny koa nefa nareo raha manao an'izay fitsaran'izay fa nefa na dia izany aza raha ireny horonan-tsary be dia be ireny mino izay fa afaka manam-pirofo aminareo fa manana ny toerany ireny biby ireny tsy voatery ny alika ihany fa mpanisy ny alika ny resaka eto fa ao ihany koa ny reny biby kely hitantsika ireny e dia biby vonovonotsika ireny zany tena manana lanjany ireny dia ny afatra tena tian'zareo ampitaina dia averiko foana hoe ajaina ny biby tsy vonovonoina ny biby raha misy nao ny azo atao dia manana pejary zareo afaka manolotra anao araka nefa nilazay Mathieu na dia hoe roanjato ariary aza midao atolotra ao mba hoentina hikarakarana reny satria ry zareo tsy misy hoe fitadiavam-bola ataony fa côté mialako teny amin'izay fitenenana izay ataon'ny mpikambana no entina mitsabo satria misy vola lany amin'ireny na dia fividianana fanafody fitondrana azy ireny eny amin'ny vétérinaire sy ny karazany ary dia ilaina vola daholo izay no makana antsika aloha ity tantara ity fa dia mbola ombegna ny firariso ho an'ny mpikambana rehetra atao amin'ny animal voice satria mino aho fa tsy eto ihany tsy Mamy Darlene sy Lefy ihany no alika tsaboan'izy ireo sy hoe ampiana izy ireo fa mety mbola be dia be ny alika mbola tian'izy ireo ho ampiana eny amin'ny fiarahamonina eny fa ny afatra aminao dia izao hoe aza vonovonoina ny biby dia aza mpitsaliana ny biby fa ome olona izy rehefa ohatra tsy mety aminao fotsiny